Andray vahiny isika eto amin'ny fampalalam-baovao iresadresahana kosa moa mahakasika ny zon'olombelona ary misy indrindra moa ny hetsika izay mifandraika amin'izay amin'izao fotoana izao dia tsy inizay fa ny festival international du film des droits de l'homme izay andiany voalohany moa izy ity dia andraisantsika ny Andriamatoa Laza moa zany izay avy amin'ny FIFDH izay dia faly miarabanao tompoko. Ya miarabanao tiana soa dia miaraba ny mpijery vaovao amin'izao dia misaotra amin'ny fanasana ny festival international du film des droits de l'homme ity moa dia fiara-miasan'ny association Alliance Cinéenne à Paris sy ny association Rencontre du film koa eto Madagasikara ary financen'ny Union européenne. Izy ity moa raha tsahivina dia efa nanomboka tamin'ny alarobia teo izay festival international du film des droits de l'homme izay ary farana ny fahafolo ny volana décembre izao nanahoana aloha ny akony tao anatin'izay andro maromaro teo amin'ny 3 andro teo moa zany izay nisy iny izay hetsika izay nanahoana ny akony manokana ho anareo mpikarakara. Ya navelom-bolo ilay zavatra niseho inona moa no tena tanjonay zany fa dia hoe ny ahatongavan'ny olona maro mijery zany an'ilay horonan-tsary izay alefa eo. Horonan-tsary 20 ny alefanay mandritra ny enina andro io efa misasasasaka izay ilay film alefa dia hitanay ary ny zavatra tena nahafaly zany betsaka ilay tanora aliana amin'ilay izy marina fa andavandavanandro be ilay izy fa izay moa zany no programa eo dia betsaka ilay tanora ary mandray fitenenana mihitsy izay no tena mahafaly hitako hoe mbola ao zany le espoir misy fotoana tany Nairobi dia miresaka amin'ilay tanora amina cadre ohatran'izao hitako fa efa manomboka kivikivy le tanora mitovitovy taona mbola eo amin'ny 3 taona maherikely eo dia efa kivikivy zany le tanora fa le malagasy eto ireo izay tonga mijery film sy mandray fitenenana eo aloha zany dia hitako hoe na dia sarotra ary le fiainana eto zany mbola misy le fanantenana dia iny tena mahafaly mihitsy ny zavatra miseho iny somary mivoana kely fa ohatrany hoe nampitsi-po zany ny fahitana an'izay hoe le tanora mbola tsy kivy eto amin'ny tanàna eto ina marina tokoa moa no tena hoe tanjona zany ho anareo ao anatin'ny fikarakarana an'ity hetsika ity. Ny tena tanjona voalohany ity festival ity zany aloha dia ny sensibilisation zany hoe misy tematika maromaro momba ny zon'olombelona zany le horonan-tsary alefa dia isensibilisena an'ilay olona fotsiny entina miresaka aloha hoe misy le zohatra zao maly zao nisy film atao resaka momba ny fivavahana dia voaresaka atao zany ny zoa maro isan-karazany mifanintsy amin'izay ny zoan'ny ankizy ny zoan'ny vehivavy na ny lehilahy na ny zazakely izay mijaly ao an-tokantrano zo maro isan-karazany le tanjona voalohany amin'ity zany dia ny hoe misy le zo maro isan-karazany tokony ho fantatra aloha sensibilisation aloha ny ataonay amin'ity voalohany ity dia fanomezana fitenenana an'ireo olona tonga manatrika le projection zany. Mbola isy 3 andro moa itoizan'ity festival ity anahoana kosa ny fandaharam-potoana ao anatin'izay 3 andro manaraka izay inona no mbola hoe ady hevitra samihafa ihany koa ampahafantarana ny zon'olombelona mbola ho hita ho tanterana moa zany ao anatin'izay 3 andro manaraka izay dia ohatrohatry ny ahoana indray kosa ny fizotrana hoe fandefasana ny sarimihetsika. Ya marina zany horonan-tsary 3 isan'andro ny alefanay ao amin'ny Ritsa rapide zao dia le film hoe ny amin'ny folo zany l'affaire Tchebeya un crime d'état fanontaniana le titre n'ilay horonan-tsary ity film ity Thierry Michel nanao azy miresaka momba ny liberté d'expression zany izy ity misy mpanao gazety zay hoe Floribert Tchebeya ny anarany dia misy namono izy io tany Burkina Faso tany dia ny procès an'io famonoana io zany no vontoantin'ilay film dia io film io zany alefa entina miresaka koa zany ny etahan'izay liberté d'expression eto Madagasikara izay dia avy eo ny amin'ny roa andeha amin'izay rapitsony zany tena andeha amin'izay ny horonan-tsary malagasy misy horonan-tsary malagasy anaky-enina no nisélectionnenay nisy film 12 teo no voaray tamin'ny appel film zany dia 9 tamin'ireo zany no voafisafidy hifaninana satria misy compétition koa ity festival ity dia isy vola ho amenan'izay film anankitelo
eritreretina fa mendrika ny anankiray a ny publika no isafidy azy ny anankiray zany de le jury a zy ambassadeur ho resako kely rehefa eo de ny anankiray ny anankiroa zany reo ambassadeur reo jury reo ny anome an'le prix du public prix du meilleur film de prix du meilleur réalisateur zay ny prix hozarainy eo de avy eo ny amin'ny efatra sasany a misy le antsoina hoe atelier échange momba ny réalisation documentaire zany a misy somary miteny kely moa zany eto manao montage du long métrage koa am'izao fotoana zao de ao tonga eto le monteur manao ny montage io de izy zany mba hizarazara ny heviny koa mikasika an'izay resaka documentaire zay sy ireo olona mpanao film documentaire satria ty festival ty koa zany de entinay hisariana an'ireo mpanao horonan-tsary anao film momba ny zavatra miseho eto amintsika eto matetika ny vahiny foana no mandray caméra de mitantara ny zava-misy eto de mieritreritra izay fa tonga amin'ny fotoana hoe torinay amin'izay zao ny tantara ny zava-misy eto torin'ireo mpanao ireo malagasy mpanao horonan-tsary de tsara zany manamanana le méthode fanaovana an'le film ihany de zay no resahany eo raha pitso amin'ny efatra sasany anahoana kosa ny famaranana moa amin'ny fahafolon'ny décembre izao zany hoe latsinainy zao ohatrohatry ny ahoana kosa ny endrika izay famaranana ny première édition ny festival international du film des droits de l'homme zay ny famaranana an'izy zany aloha de ny latsinainy fa ny alahady de tiako morena ihany fa apatsivika eto nanangana zay any le hoe ambassadeur ny festival de fajany manantena Francis Turbo Bakitsezety Jojoby Michel Rakoutson Olombelo Riky Dama de monsieur Serge Henri Rodin reo olona reo zany le ambassadeur de le marina fa hoe miresaka ny zon'olombelona mandritra n'le eninandro io fa zay koa zany teanao tonga de action ohatran'le nataonay omaly nakeny Tanimora izahay tao amin'ny quartier des mineurs de nentinay teny reo mpanakanto reo de nanao animation tao zany de mijery horonan-tsary de ohatr'izay koa no atao ny alahady any amin'ny centre d'accueil Antsirainatsoa any Miarinarivo entina andefa horonan-tsary zany de isy animation eny de ny alatsinainy zay tena journée mondiale ny zon'olombelona de misy journée koa karakarainy ny Union européenne ao amin'ny IFM ao ny ao amin'ny Ritsa moa zany de mandeha foana ny film manomboka amin'ny 10 amin'ny 2 de avy eo manomboka amin'ny 5 zany le concert indray an'ireo mpanakanto zay inty ambassadeur ny festival le film mandeha ny latsinainy maraina de Vide esclave en France ny Dominique Torres ihany mitohitohy amin'le film nalefanay tamin'ny ouverture ihany izy io fa ty anankiray ty de misy gasy mihitsy ao anatiny ao zany le ohatrany hoe esclavage moderne moa ny fiantsonana azy zany le olona alefa miasa de idin'le mpampiasa azy ao tsy tavavoaka ao lasa ohatran'ny esclave de ny amin'ny roa Excite le droit de mourir io film indray miresaka ny euthanasie misy le olona maromaro miteny amiko hoe zany vely ty de thème ina moa ty mahakasika atsika malagasy le euthanasie io zany le fa mahakasika atsika mihitsy ary misy fomba gasy mihitsy ary fomba mihitsy zany le rehefa antitra le olona na rehefa marary de vonoina entre guillemets moa zany de iresaka an'izay koa zany le ho atao amin'ny Ritsa ny latsinainy amin'ny 2 de rehefa avy eo moa zany ny remise de prix ao amin'ny CCAC na IFM Manalakely ny atao à partir ny manomboka amin'ny 9 sasany de avy eo misy an'le concert indray ao amin'ny fotoana io latsinainy eny ary antenaiko angambany fa voaresatra izay ka teto daholo ny toy ny fandarana mbola misy teny hafa vena zavatra fa tianao monsieur Laza nampinana izay rehetra izay ny anapiko an'izay ngamba de hoe satria moa zay zany ty efa miasa mandavataona ao anatin'ny cinéma araroty aloha de mbola gratuit le mijery film nene moa zany hoany zavatra teneniko foana zany hoe zay zany anisan'ny tanjon'ny association rencontre du film court le amerina indray ny horonan-tsary ho lasa anatin'ny quotidien an'le malagasy zany eto Antananarivo aloha zao ny tratra de zay ny atao de ny fahatongavanareo betsaka zany de n'izy mbola gratuit no antenaina zany tsisy ny nandoavam-boly reo rehetrarehetra reo amin'izao fotoana zao moa zao Olombelo Riky zao eny amin'ny Jao Spub eny misy ao anatin'ny cadre ny festival des droits de l'homme koa zany misy horonan-tsary alefa eny
raha mbola tsy te atory dia afaka makeny koa zao eny ary ie dia misaotra indrindranao monsieur Laza ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao nitondra n'izay fampahafantarana mikasika ny festival international du film des droits de l'homme andiany voalohany izay ara dia mirary sodoko.